Araba-doko lasitoko vavy ankafaliana no iarahana aminao ary anasananao ihany koa anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao eto amin'ny MATV ny iraka ataon'ny vondrona SADC eto Madagasikara sy ny fihaonana samihafa amin'ireo hery rehetra eto amin'ny firenena. Eo ihany koa ny fisian'ilay foto-drafitr'asa goavana atsangana any akaiky ny mahitsy any dia ny central na ihany koa zany ny fitaovana amokarana herinaratra entina ialana amin'ny fatapatapahan-jiro an'Antananarivo sy ny manodidina. Ny fisian'ny fiaraha-miasa eo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny tompon'andraikitra ao anatin'ny Bianco nazahoana akony ihany koa zany entina hisorohana ny kolikoly. Raha toka omaly no nahatongavany iraka ny SADC teto Madagasikara nanomboka androandry ny fionan'izy ireo tamin'ireo hery samihafa eto amin'ny firenena ny maraina teo dia niazo anantsirana nakaniona tamin'ny folo teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana ireto iraka ny SADC ireto. Niona tamin'ny filoha-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana ny iraky ny SADC ny maraina teo nakany antsiranana toerana izay tazomana any Marc Ravalomanana nanomboka ny 17 oktobra lasa teo ny iraky ny SADC fitsidiana izay nahazoana alalana avy amin'ny filohan'ny Repoblika. Tiako tenenanareo fa mifampiresaka izay nihera tamiko izy dia ho zaho hoe mandeha any makany fa tsy manana olana andrano président nandeha nakany représentanten'ny africaine mandehana makano mandeha nangataka ny SADC omaly mandehana mandeha makano fa tsy ao anatina 3 mètres carrés zany izy raha tena maro. Raha nambarany avy amin'ny Ankola Ravalomanana dia nizotra ara-dalàna ny fihaonana tamin'ity raha ny fantatra ihany koa dia anisany nangatany filoha taloha ny fampiarana ny 2020 amin'ny sorodalana fiverenana tsisy fepetra eto Madagasikara ary ny fahafahana malalaka manao politika. Mikasika ny fitsarana ny Marc Ravalomanana indray dia mbola fanontaniana mipetraka raha isy izany na tsy ny filohan'ny Repoblika izay nilaza fa anjara ny fitsarana feno ny manapaka ny momba izay.